Eo am'resaka tsy fandriampahalemana tena faritra mena i Toamasina ao anatin'izay resaka tsy fandriampahalemana izay tato ho ato zay satria nisy tovovavy anankiray indray izay maty nisy nitifitra atao Toamasina tao ka matitra drano ilay tovovavy taorian'izay tifitra nahazo azy zay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampidrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hony na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny tiandroandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha izay namoizana ainy tovovavy anankiray izay tratra nitifitra nahazo azy tao Toamasina no tena iompanatsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto Antsirabe Antananarivo hiakatra ho roa alina ariary ny sarandalana noho ny faharatsiny lalana mitaraina ireo mpitatitra sy ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fahafito manoloana ny faharatsiny lalana sy ny vovoka izay miteraka tsy fahasalamana eo ihany koa ny fahasimban'ny fiara fitaterana vokatra izay faharatsiny-dalana izay ka miteraka fatiantoko tanteraka ho an'ireo mpitatitra raha ny fanatiadiana natao hatrany manoloana izany dia hiakatra ho roa alina ariary ny sarandalana izay mampitohy any Antsirabe sy Antananarivo renivohitra ho an'ny eo amin'ny tombom-piantsonana Vatofotsy Antsirabe io no voalaza mahakasika an'izay fifamoivoizana izay mampitohy any Antananarivo sy Antsirabe izay chasy indray miaina ny fiainan'ny mponina eny Maremasay indray i Charles na i Chasy lehilahy teratany frantsay izay tonga ao Antananarivo renivohitra ao andro maromaro izay mba hiaina fiainana hafa mihitsiny ny sasany mandeha any amoron-dranomasina amin'izao fialan-tsasatra izao fa izy kosa manandrana miaina ny fiainana eny Maremasay ho isatrany marina fa efa nataony daholy hatramin'ny fanaovana resevera ampitatafika kinapsa anosy miaina ny fiainan'ireo mpitondra taxi be eny fa na dia ny asany mpaka rano koa aza dia efa nataony fa madiana any Ramilson Besigara indray teny mandrosoa antokona ny tarika dadamily sy ny mpankafy ny tarika Ramilson Besigara ny namana sy olompantana ary ny fokon'olona no manao adidy amin'izao famadiana azy izao ny famadiana izay isan'ny fomba amam-panao manana ny lanjany tokoa eo amin'ny kolotsain'ny malagasy ben'ny tanàna ao Nosobe Helville ao indray manohana ampahabe maso ny orinasa tsy miankina manameloka ny fitongilanana ataon'ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Nosobe izay miandany mivantana amina orinasa tsy miankina Green Madaland ny mpanolotsaina munisipaly ny sehatra itambarany iray aman-dreniny faritra Antsiranana ary ireo zanaky ny faritra ao Nosobe orinasa izay lazain'izy ireo fa tsy manara-dalàna fa mikasa hanalan-keriny ny mponina ao amin'ny Nosy Sakatia i orinasa izay toanany ben'ny tanàna io raha ny fanazavana izy ireo hatrany ny ben'ny tanàna araky ny lalàna tsy tokony hiandany amina orinasa tsy miankina tokony hompanelanelana hatrany fa fandikan-dalàna ny mampiasa ny maholom-bofidy azy ho fikatsahana tombotsoa manokana na hanomezana vahana ny orinasa tsy miankina andrasana araka izany ny fepetra ho raisin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongony eo anatrehan'ity tranga fandikan-dalàna ity araky ny voalazan'izy ireo avy any Nosobe Helville any hatrany andao amin'izay ho resantsika ny trangana tsy fandriampahalemana izay niseho tany Toamasina tamin'iny androny afako maliny raha iresaka tsy fandriampahalemana isika dia hita manerana nosy izany resaka tsy fandriampahalemana izany tato ho ato zay satria amin'ny faritra rehetra dia andrenesana an'izay fanafiana amin'ny tampiadiana etsiroa halatra von'olona ary ihany koa fidirana ankeriny amin'ny tanin'olona sy ao an-tranon'olona mba handrobana ny fananana kely indrindra fa ny fanafiana amin'ny tampiadiana izay mandroba ny vola aman-karena ho an'ireo olona izay hitan'ireo olon-dratsy misy ny azony alaina sy misy ny hotafian'izy ireo
Itsankilana ny fanolana sy ny tariny dia efa tsy ho resahana intsony fa WATAWATA dia tena nirongatra ary nahazo vahana izany ka mipetraka ny fanontaniana manao hoe inona no antony mahatonga an'izay resaka tsy fandrimpahalemana izay no mihanirongatra tahaka an'izao WATAWATA zay satria na any amin'ny faritra na ao an-drenivohitra dia ahitana an'izay resaka tsy fandrimpahalemana izay avokoa ary efa hita manerana anireo renivohim-paritany moa izay resaka fanafiana amin'ny tampiadina sy ny sintomahery ary ihany koa fanafian'olona eny an-tranony zay ka mahatsiaro miaina sy mitebiteby ao anatin'izay resaka tsy fandrimpahalemana zay ny mponina amin'izao fotoana izao ary mahatsiaro voatohintohina ny fiarian'izy ireo noho izay afitsoko ny ireo olon-dratsy amin'ny izay resaka tsy fandrimpahalemana izay ka matetika manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny rehetra manoloana an'izay resaka tsy fandrimpahalemana izay mba hitadiavana vahaolana maharitra sy haingana fa tena sahirana ny vahoaka manoloana an'izany rehetra izany ao anatiny izay tsy fandrimpahalemana izay indrindra dia azo lazaina fa tafiditra ao anatin'ny faritra mena iny toamasina iny WATAWATA zay satria isan'andro vaky zao dia andrenesana an'izay resaka tsy fandrimpahalemana izay foana any toamasina any na andro atoandro io na andro alina dia refoana fa misy ny fanafiana amin'ny tampiadina eto sy roa misy ny halatra misy ny vonolona izay tsy takona fenina WATAWATA zay na dia efa miezaka manao antsoava aza ny mponina any an-toerana any amin'ireo tompon'andraikitra isany ambaratongany sy ny mpitandro filaminana dia hita fa tena mbola tsy voavaha tanteraka izany olany tsy fandrimpahalemana izany ka tamin'ity herinandro ity vehivavy iray indray maty nisy Nitifitra teo amin'ny tendany tamin'iny andro ny afako maly ariva iny tao tsara rivotra toamasina tao maty nisy Nitifitra teo amin'ny tendany tokony ho tamin'ny fitora Sizaza ny tany hoany tao tsara rivotra toamasina i Brucia Sizaza izay tovavy monina sy mipetraka ao toamasina ao tsy fantatra moa na tsy fandrimpahalemana izay efa mahazo vahana ao toamasina ao na vonolona ninina tao no nahafaty ity tovavy ity andrasana araka izany ny toy n'ity raharaha izay nahafatesana n'ity tovavy tao toamasina ity fa tena henjana ny zavamisy any an-toerana any manoloana an'izay resaka tsy fandrimpahalemana izay tena nahazo vahana WATAWATA zay ka dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo amin'izao fahalasana ny havana mantsakaiza izao ainganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo-ntsony fa ho an'ireo navandoza kosa dia ainganeo tratra soamantsara ary aingane mba hampiarana amin'izy ireo ny sazy farakin'izay hentsitra manoloana an'ity famonona any tovavy tao toamasina ity izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny Abonneo Chaine antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa